tompontsika sy ny fitiavan'andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Fifaliana trany no ifampiaravantsika ifanandriantsika tava amin'izao alahady fahenina ny Paska izao izay ananantsika indray ny lohahevitra mafonja lalina makadiry ny hoe tsy mpanompo intsony isika, tsy mpanompo intsony isika fa sakaizan'i Kristy. Ka dia fifaliana koa no miaraba ireo izay manaraka izao amin'ny aino aman-jery sy ireo rehetra mbola hijery izany any aoriana. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. C'est avec beaucoup de joie et de reconnaissance que je vous salue ici, en ce 6e dimanche de Pâques, où nous avons le thème « Nous ne sommes plus, normalement, plus exactement, nous ne sommes plus serviteurs, mais amis de Jésus-Christ ». Tel est le thème, et bienvenue aussi à ceux qui nous suivent par le biais des réseaux sociaux. Izay no elany fa hiaraka ity atanantsika tsy manana hira tahaka ny ravavy. Katôlikatsika mity hafatanana midera any Andriamanitra fa ataontsika oapotsika zany ary toizantsika mihira 20:15. Hiaraka amaky ny salamo voalahatra arytsika. Mety hafatanana ny firenena rehetra, miobia an'Andriamanitra ny feo miravoravo, fa ny tompony avondrindra dia ny tokony atahorana. Tsaka lehibe ambony tany rehetra izy, miraho an'Andriamanitra, eny miraho any mpanjakatsika, eny miraho fa mpanjaka ny tany rehetra Andriamanitra. Manaova hira fankalazana azy ianareo. Mioby ianao zahay amin'ny feo rehetra, miandronay rehetra, ary tianay tsisy akory sekondra na dia iray akory aza tsy isin'izany amin'ny fiainanay. Misaotra sy mideranao koa zay noho ny amin'ny fitiavanao izay ambony noho ny zavatra rehetra, ambony noho ny fahadisoanay, ambony no mety ho fankahalana na fifankalana eo aminay samy zanakao. Eny Tompo, misaotra sy mioby ianao koa izahay satria na eo aza ny tsy famendrehanay dia mandray anay amin'ny mahizy anay ianao, ary tianao kosa ovana arak'izay tianao toy anay ahatonga anay araka ny sitraponao. Eny tsy mety
reraka ianao tsy mety kivy ny amin'ny tsy fombiazana io fa mampiseho isan'andro san'andro fa ray malala ianao sakaizanay ilay Jesosy Kristy ary zany ny tianay ivelomana indray nyty maraim-baovao zay anavozanao ny famindraponao aminay. Seigneur, loué sois-tu. Oui, après le chant que nous venons d'entonner, ton amour est plus fort que nos haines. Ton amour est plus fort que notre indifférence. Oui, loué sois-tu, Seigneur, toi qui nous accueilles alors que nous ne savons pas t'accueillir comme il fallait, comme il faut. Loué sois-tu, Seigneur, parce que tu ne désespères jamais de tes enfants, malgré nos manquements, malgré nos fautes, malgré nos égarements. Tu nous attends toujours et tu nous invites aujourd'hui dans ce lieu. Tu nous invites à te suivre, à déposer tous nos fardeaux, tous nos manquements entre tes mains. Reçois notre adoration et nos louanges, Seigneur. Amen. Afaka mipetraka isika. Milohan'ny andrenesantsika ny sitrak'Andriamanitra dia atsoantsika ny andininy fahatelo amin'ny raika amin'ny telopolo sy dimanjato. Arak'izany dia menoantsika ny sitrapon'Andriamanitra zay atolony atsika. Aloavy amin'ny olona rehetra zay tokony aloamina. Etra ho an'izay tokony andoava-ketra. Faditseranana amin'izay tokony andoavana faditseranana. Atahory zay tokony atahorana. Ajao zay tokony ajaina. Aoka tsy ananan'olona trosa ianareo afa-tsy momba ny fifankatiavana ihany fa izay tia namana no mahatanteraka ny lalàna. Izay tia dia tsy manisy ratsy ny namana, koa izay tia no mahatanteraka ny lalàna rehetra. Comme vous avez vu en traduction, je résume par la dernière phrase, par le dernier verset. N'ayez de dette envers personne, sinon l'amour que vous vous devez les uns aux autres. Andiniteny ao anatrehany tompontsika manoloana izany sitrapony zay atolony atsika izany hoe aloavy avokoa zay mety ho endrika trosa, afa-tsy ny fifankatiavana ihany, tsy afaka hiteny hoe afa-trosa tamin'iny, afa-trosa tamin'ny vatoko, afa-trosa tamin'ny zanako, afa-trosa tamin'ny havako, afa-trosa tamin'ny piray mivavaka, fa mpitrosa tsika amin'ny fifankatiavana. Andiny tena ary isika. Tonga misaotra anao zay satria raha mandray izany teny izany tokoa dia mahatsiaro mpanotsy izay na miteny na mihevitra na
natao tsy tianao tamin'ny fonay rehetra izay mieritreritra izay fa efa nahatanteraka ary efa tokony hoe hijanona hipetraka angingina tsy tia namanay tahaka ny tiavanay ny tenanay izay tsy tia namanay tahaka ny tiavanao anay izay noho izany mandrafo mamela eloko Dio izay ho afa-pahotana no ny fahasoavanao izay nasehoanao amin'i Jesosy Kristy ary izany ihany no hahafahanay mandresy ny ratsy mamaly ratsy amin'ny alalan'ny soa noho ny amin'ny Christ Jésus. Seigneur Dieu, notre Père, nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes, comme tu nous as aimés. Seigneur, aie pitié de nous. Purifie-nous de nos péchés et aide-nous par ta grâce à surmonter le mal par le bien. Le seul arme par lequel nous pouvons vaincre le mal, c'est le bien que tu as manifesté en Jésus-Christ. Seigneur, écoutons les cris de tes enfants et écoute si âmes et la nous faisons qu'à Amen. Atsika zay ny fona teo anatrehan'ny tompo dia raisao am-pitsanganana ny teny famoram-po, teny famelan-keloka. Recevons la parole de grâce de la part de notre Seigneur. Hoy ny tompo, fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, ka izany no namparetako famondram-po ho anao. Ho an'izay rehetra nitodika tamin'Andriamanitra dia amin'ny anaran'Andriamanitra ray zanaka fanahy masina manaparana fa voavela ny elokareo midy rano tompo lehibe ny fitiavany tsy takatra ny saina tsy hita pesipesenina. Amen.
izindra ho an'Andriamanitra. Peraktsika ary nyroso amin'ny vavaka sy ny vakiteny ka ny hira faharoa no ataontsika ny diny voalohany. Jesao dia misaotra anao tokoa izay amin'izao fotoana izao izay afaka tokoa mbola mamaky ny teninao ary afaka tokoa izay ny teninao amin'ny alalan'ny mpanomponao. Dia misaotra anao izay Jesosy amin'izany fotoana izany satria fotoana sarobidy tokoa izay ahafahana tokoa maka an'ilay mandray ny anjara-tandrifonay izay amin'ny alalan'ny teninao. Ilay teninao ilay fiainana, ilay teninao ilay fanilony tongotray sy fanazavana ny lalànay, amakivakinay ny fiainanay. Tompo ampangino ireo feo rehetra izay manilingelina ao anatinay, manilingelina ao anatin'ny manodidina anay, izay tsy ahafahana tokoa mihaino ny teninao. Dia ireo mpanomponao izay amaky ny teny, izay rehetra izay mihaino ny teny, ary ny mpanomponao izay hitondra ny hafatra ao dia ny fanenao masina no hitaridalana sy hanindry ny lelany. Dia aminaranao no avanjavako izany. Sora tompo. Amen. Iaraka amaky ny teny soatra masina isika tompo izany dia hitantsika ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 10:5-20 ka hatramin'ny 20. Asan'ny apôstôly toko 10:5-20 ka hatramin'ny 20. Rehefa hita izany dia vakiana amin'ny anaran'ny tompo. Ary raha vao niditra Petera dia nitsena azy Kornelio ka niankohaka teo amin'ny tongony sady nitsaoka azy. Fa Petera nampitsangana azy ka nanao hoe, mitsangana? Fa izaho dia olona ihany. Noho niresaka taminy izy dia niditra tao an-trano ka nahita ny olona maro tafangona tao. Dia hoy izy taminy, ianareo mahalala fa fady amin'ny jiosy ny anandrarana hatrano amin'ny olona hafa firenena, nefa izaho efa nampahafantan'Andriamanitra fa tsy misy olona azoko atao hoe fady na tsy madio. Ary amin'izany dia tsy nandady tsy ankaty aho raha nampanalaina koa manontany aho. Ahoana moa no nampanalanareo ahy? Dia hoy Kornelio, loakandro afakomaly mandra-pahatory izao ny andro, raha nivavaka teo an-tranoko aho mandritry ny ora 7, dia indro nisy lehilahy akanjo mamirapiratra mitsangana teto anatrehako ka nanao hoe, ry Kornelio, efa re nivavaka ao ary efa tsarovana ao an-tran'Andriamanitra ny fiantranao. Koa mandrahaka ny jopa ka hampanalao Simona izay ataoko hoe Petera,
mitoetra ao tranony Simona mpandokototra eo amoron-dranomasina izy. Koa niaraka tamin'izay dia naneraka tany aminy aho, ary nanao soa ianao no avy. Koa ankehitriny izahay, rehefa rehetra dia efa hita anatrehan'Andriamanitra eny izay rehetra nandidin'ny Tompo anao. Ary Petera no abava ka nanao hoe, hitako marina tokoa izao fa tsy mizatavan'olon'Andriamanitra, fa amin'ny firenena rehetra izay olona matahotra azy ka manao marina no akasitrahany. Ianareo mahalala ny teny izy nay nampitondrano ho an'ny zanak'Israely, mitory teny soa milaza fiadanana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Dia ilay teny natomboka hatrany Galilea ka nitoriana tany Jodia rehetra teo aorian'ny batisa izay nitoriany Jaona, dia ny amin'ny Jesosy avy any Nazareta, izay nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanahy masina sy ny hery, sady mandehandeha nanao soa sy nahasitrana izay rehetra azon'ny herin'ny devoly, satria Andriamanitra momba azy. Ary izahay no vavolombelon'ny zavatra rehetra izay nataony tany amin'ny tany Jiosy tany Jerosalema. Izy dia novonoiny na antony teo amin'ny hazo, nefa natsangan'Andriamanitra kosa izy tamin'ny andro fahatelo, ka nasehony marimarina tsy tamin'ny olona rehetra fa tamin'ny vavolombelona izay notendren'Andriamanitra raha teo, dia taminay izay niaraha-ninana sy nisotro taminy rehefa nitsangana tamin'ny maty izy. Ary izy nandidy anay hitory amin'ny olona ka nambara fa izy no voatendrin'Andriamanitra ho mpitsara ny velona sy ny maty. Izy no ambara amin'ny mpaminany rehetra fa amin'ny anara no ahazoany izay rehetra mino azy famelan-keloka. Raha mbola nilaza izany teny izany Petera, dia nilatsaka tamin'izay rehetra nandre teny ny fanahy masina, ary talanjona ny mino isan'ny voafora izay niaraka tamin'ny Petera, satria latsaka tamin'ny dentrisa koa ny fanomezana dia ny fanahy masina. Fa nandre azy ny teny tamin'ny teny tsy fantatra sy nakalazan'Andriamanitra izy, dia namaly Petera ka nanao hoe, moa misy olona mahazo mandrarany rano tsy hanaovana batisa, ireo izay efa nandray amin'ny fanahy masina tahaka antsika koa, dia nasainy natao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izy, ary nangatahany ireo mba hitoetra ao amin'ny andro vitsivitsy. Dia mbola toizantsika izany vakiton'izany amin'ny jaune voalohany, loko fahaefatra ka hatramin'ny fahafito. Anaka, ianareo dia avy amin'Andriamanitra ary efa naharesy ireny, satria lehibe izay ao aminareo no izay ao amin'izao tontolo izao. Isan'izao tontolo izao ireny ka dia miteny araka n'izao tontolo izao, araka izao tontolo izao izy, ary miaino azy izao tontolo izao. Avy amin'Andriamanitra izahay, izay mahalala an'Andriamanitra no miaino anay. Izay tsy avy amin'Andriamanitra tsy mba miaino anay. Izany no ahafahantsika ahafantarantsika ny fanahin'ny fahamarinana sy ny fanahin'ny fampifiliana. Ry malala, aoka hifankatia isika fa avy amin'Andriamanitra ny fitiavana, ary izay rehetra tianao no ateraka Andriamanitra sady mahalala an'Andriamanitra. Nous terminons la lecture dans l'évangile de Jean, chapitre 15, versets 9 à 17. Jean, chapitre 15, versets 9 à 17. Au nom de Jésus. Comme le Père m'a aimé, je veux aussi aimer, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que
si vous faites ce que je vous commande, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, et je vous ai établi afin que vous y alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. Eo am-pitsanganana no anaovantsika ny hira voalahatra. Zavatra telo lehibe no andeha ho resantsika anio. Ny voalohany amin'izy telo ireo dia tsy dia fampiasan'ny olona firy. Ny antony tsy dia ampiasana azy indrindra itsika kristianina dia mety noho ny fahazarana angamba hoe ao, na mety noho ny vokatry ny famenarana koa. Tsy haiko fa isika tsirairay no ndeha amaly azy ao am-potsika ao. Vitantsika rehefa avy eo ilay izy hoe inona ilay izy. Zavatra anankitelo izay ny voalohany. Dia ny zavatra faharoa amin'izy telo dia indraindray nanahirana ny resaka azy na koa manahirana hanika iodikodinana ilay izy amboamboarina, safosafoana, manelingelina ny resaka azy eo amin'ny fiarahamonina na eo amin'ny fiangonana na any amin'ny tokantrano any azy, eo amin'ny tontolo fiarahamonina. Zavatra nandrafitra ny fiarahamonina rehetra eran-tany ilay izy ary misy teo amin'ny rafi-piarahamonina nanararoatra azy, nanararoatra mba ahazoana tombotsoa manokana ohatra. Misy koa nefa vokatry ny farasisa navelan'io rafi-piarahamonina io dia miezaka ny tsy resaka azy fa lasa ohatry ny mahamenatra, tabou hoy ny teny frantsay. Manelingelina ny saina mampanahy, ny fo mampanahy. Ny fahatelo farany dia vokatry ny tsy fahatakarany olombelona no ny fetra izay misy azy dia tsy eken'ny saina na tsy nahazatra azy dia nailika fotsiny, natao izay tsy niresahana azy. En gros, je voulais parler des trois choses très importantes. La première, on n'utilise pas, je pense que c'est par rapport à nos habitudes, bien ancrées, bien établies. La deuxième chose, c'est quelque chose qui structure la société. Et des fois, c'est vraiment, comme j'ai dit en malgache, c'est très difficile et gênant de l'aborder. Et
on essaie de contourner. Et le troisième point, c'est, et puisque nous sommes limités en tant que créatures, même à l'image de Dieu, il y a des choses qu'on n'arrive pas à comprendre. Et puisqu'on n'arrive pas à comprendre par-delà de nos limites, en tant que créature, on évite d'en parler. Hitanao hoe zavatra sarotra le izy zany dia mahasarotra azy izay indrindra araka ny hiram-bavaka natao teo dia ndeha hivavakantsika angataka ny fitarian'ny fanahy masina mba ny ahafahantsika miresaka an'ireo zavatra anankitelo ireo tsy sanatria hoe hiteraka indray rahatrapo na fahasahiranana fa ny ahatonga antsika hitombo satria izay ny tanjon'ny fiangonantsika dia ny hitombo amin'ny fahalalana tsara ny Kristy hatratra ny ohatry ny fahalebiazana amin'ny Kristy. Araka ny hira teo dia ampitomboy ny sainay ahalala izay tena tiany teniny nao sitraky ny fonao Andriamanitra. Vavakantsika satria efa hiram-bavaka ilay nataontsika teo dia ataoko amin'ny teny frantsay ny vavaka. Oui, Dieu Tout-Puissant, Dieu notre Père, rends-nous attentifs par ton Esprit Saint, afin que nous apprenions par la prédication de ta parole à discerner ta volonté et à conformer notre vie aux enseignements de ton évangile. Comme un chirurgien, Seigneur, opère cette grâce en nous pour l'amour de ton Fils. Amen. Raha vao miresaka isika kristianina, miresaka hoe kristianina ao am-piangonana, dia ny tonga ao an-tsaina voalohany dia hoe vita batisa. Re inona no marita antsika hoe tsika zao voreto, hoe tsika kristianina dia hoe kristianina aho satria vita batisa. Mpianatra, disciple, apôstôly na apôtre, diakona, mpiandry, loholona, fifoazana. Dia izany rehetrarehetra zany anarana entina manavaka na anarana entina miavaka. Izay vita batisa fa ianareo mbola tsy vita. Izahay diakona, izahay loholona, izahay sahala amin'izao dia tsy ratsy avy hatrany fa saika anarana entina manavaka na entina miavaka amin'ny hafa. Fa mizatra mahagaga manaitra ary izay le lohahevitra an'io, tsy mba misy amintsika miteny hoe mamaritra ny tenantsika zany hoe izaho sakaiza, sakaizan'i Jesosy. Soa ao amin'ny firanao raha mandinika nanomana an'izao fitaom-pavahana izao dia tsy nampidirina ilay izy afaka ataontsika mino fa hotendren'ireo mpiventy zava-maneno rehefa avy eo. Ao amin'ny 350 ihany ny hira ny tena milaza azy anankiray eo amin'ny firana. Fantatrareo? Jesosy sakaizanay. 350 satra ny 350 513 Jesosy sakaizanay, Jesosy anay. Tsy zany? Ary io ihany no tsy mba hoe manavaka na iavahana fa mampiditra, inclusif au lieu d'exclusif. Mialatsiny fa sarotra ilay zary nangatahana fitarian'ny fanahy masina. Raha niresaka tamin'ny pahay lalàna be Jesosy naliko toko 720 dia io zany dia nanao fanoarana izy ny amin'ilay Samaritanina tsara fanahy dia tany amin'ny faran'ilay tantara dia hoe iza ny namako. Dia Jesosy tsy lasa tamin'izay hoe iza ny namako satria hoe iza ny namako dia izany no misafidy azy. Ranona no mitovitovy faripahaizana, ranona mitovy fiaviana amiko, ranona mitovitovy saranga, manavaka izany. Fa ny fanoarana nataon'i Jesosy tao dia hoe namany izaho, zany hoe tsy izaho no misafidy izay ho namako fa izay alefa ny tompo eo amin'ny lalako izay no namako. Zay le tantara tao amin'ilay Samaritanina tsara fanahy. Nous pouvons nous rappeler l'histoire du bon samaritain dans Luc 10, verset 29, que
que Jésus ne répond pas à la question d'un docteur de la loi, qui est mon prochain? Pour Jésus, le plus important n'est pas de savoir qui est mon prochain, mais plutôt de qui suis-je le prochain. Pour mamaky ny tantara iny verena vakina angany an-trano any dia izay le izy hoe rehetra tsy nietrehitra izy atamin'io lena ratra io moa ny namana dia le nanao azy tsy isika no misafidy ny namana fa zay apetraka ny tompo eo amin'ny tantaram-piainantsika lalantsika izay no namana ary namantsika voalohany amin'izay dia Jesosy. Zay mahatonga zay Jesosy sakaizana satria tonga teo amin'ny fiainantsika Jesosy. Ary hiavahantsika amin'ny fiangonana sasany zay, amin'ny fiangonana sasany rehefa miteny dia hoe nandray an' Jesosy. Ohatrany hoe izy no nanao an'le fanekena. J'ai reçu Christ comme sauveur. Nefa ao amin'ny soratra masina hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany dia Andriamanitra ny tonga teo amin'ny fiainantsika raha tsy izany tsika nanalavitra azy foana. Hatrany amin'ny tantarany Adama sy Eva zany raha very Adama sy Eva dia izy ny teny hoe Adama aiza ianao, hatrany amin'ny Abrahama dia izy ny tonga teo amin'ny Abrahama mandra-piveriny amin'ireo landro dia Andriamanitra no mitady antsika fa isika olombelona manalavitra azy ary izay mahatonga azy hoe Jesosy sakaiza nay. Quand on parle des chrétiens, je le dis vite fait en français, on pense souvent soit par le mot disciple, apôtre, serviteur, ministre, comité paroissial, catéchumène, paroissien, membre cotisant ou membre responsable, que sais-je encore. Toute une foule de termes. Mais je me pose la question pourquoi on ne parle jamais d'amis. Je suis ami de Dieu. Et voilà le thème. Et je pose la question ici, qui oserait dire je suis l'ami de Dieu. Nos tests on commence par un jeune. Marina, ouvre. Là, aujourd'hui, je donne la permission d'ouvrir ton portable et dans ton compte Facebook. Combien d'amis tu as? S'il te plaît. Combien d'amis? Waouh, 506. Beaucoup. Hein? Andao hijery amin'le zokinjokiny reny zay tanora zany dia ny zokinjokiny fantatra manana Facebook dia taty io miteny io mihitsy izy taty landy. Combien d'amis tu as dans ton compte Facebook, s'il te plaît? Lanto, taty lanto. Je ne demanderai pas à mon épouse, satria tsy manana compte Facebook izy. Firy taty lanto. Taty aloha le tonton le andro zany izy matsy miposte isanandro mahazo poste foana. Eny amin'ny autoroute izy dia miposte. Azafady tsy ohatran'ny mamoaka dossier kely eto. Combien d'amis tu as, tonton André? Raha teo tonton Razaka dia ndeneniko siriny. Siry zao maromaro. Bon. Manana. Waouh. Resy les jeunes. Hitanareo fa indraindray tsika mieritreritra hoe ho an'ny tanora zany. Fa ny rehetrarehetra manana ami. C'est vraiment... On peut avoir des centaines, des milliers d'amis sur Facebook, Instagram, que sais-je encore, Snapchat, ou je ne sais pas. Et parmi ces gens-là, qu'on n'a jamais vus, et qu'on verra jamais, on appelle amis. Mais parmi ces amis-là, il y a un qui ne figure pas. C'est Jésus. Et pourtant, c'est le terme que Jésus utilise, c'est le thème d'aujourd'hui. Nous ne sommes plus serviteurs, mais amis.
sarotra ihany mampiditra azy ao meilleur tonton andro sy ry anina fa ny tianao tenenina fotsiny dia zao hoe zay le thème fampidirana ihany zay zavatra hoe misy olona amin'izao vanim-potoana zao hoe j'ai beaucoup d'amis nefa olona tena tsy hitantsika ary tsy ho hitantsika akory reny fa ny olona isan'andro san'andro tonga amin'ny fiainantsika tsy atsotsika ami tsy atsotsika sakaiza eo koa amin'ny teny malagasy ny sakaiza zay tamin'ny kely zany sakaiza zany zavatra ratsy no fieritreretana sakaiza ny anina ho ny anina le sipa ny eritreretina any sipa ny anina ho ny anina dia sakaiza mpisakaiza nge reny tsy zay le izy fa tena ho hitantsika rehefa avy eo ny tianao tenena hoe tsy ataoko hoe mpanompo intsony ianareo fa ny mpanompo dia tsy mahalala zay ataon'ny tompony izany tena raisitsika anio hoe tsy mpanompo intsony isika dia eto indray le anankiray hoe no ny rafim-piarahamonina dia niodikodonana nanoratra azy te ilaza aminareo malahela miteny aminareo fa le teny hoe te tsy mpanompo intsony dia tena diso tanteraka fa no ny rafim-piarahamonina manahirana no teny azy dia natao hoe mpanompo fa ny tena dikany dia andevo tokony ho izy zany dia zao hoe tsy ataoko hoe andevo intsononareo fa sakaiza jerevany eo amin'ny boky nijery ny dikateny katolika nijery ny dikateny protestanta nijery ny diem mpanomponao nefa ny teny fototra avy amin'ny teny grika dia hoe doulos fa tsy diakonos tsika rehefa miteny hoe mpanompony kristy dia diakonos zay na médiacre fa hito le teny eto hoe tsy atsokontsony ianao hoe andevo fa sakaiza zay ny hoe manahirana miteny azy dia nampandika teny amin'ny soratra masina ary satria zay le rafim-piarahamonina teny an'izany sarotra be dia mifantaniana mipetraka hoe fa inona tokoa no fanahoana ny mahatonga hoe sarotra ny resaka an'izany eo amin'ny fiarahamonina na fiarahamonina izy io na fiarahamonina iza dia saika namaritra izy io ary zay ny manahirana ny resaka aminy zao sy tompo hoe zavatra ohatran'izany hoe dia tsy ho resahana amin'ny fiangonana fa ahoana no atao dia ny famaritana azy eo amin'ny fiarahamonina raha nijery rakibolana malagasy na ny dictionnaire amin'ny teny frantsay dia ny olona antsoina hoe andevo na esclave dia olona verzo ka azo fehezina sy terena hanao zay rehetra tiany ny tompo hampanaovina azy zay no atao hoe andevo verzo izy tsy afaka mifidy izy tsy afaka fidiny izy tsy manana tantara izy tsy manana identité izy tsisy nininina dia terena izy hanao zavatra dia tsy maintsy manao tsy afaka manda zay no atao hoe andevo eo amin'ny fiarahamonina lasa fananany tompony izy tahaka ny vola tahaka ny trano tahaka ny fiara ka azony atao no mizara azy hoe manana 50 € meko anao lasa afaka atao takalo zany na fanomezana ny atao hoe andevo eo amin'ny fiarahamonina personne des conditions non libre considéré comme un instrument économique matière d'échange pouvant être vendu ou acheté. Ça, c'est le dictionnaire Larousse qui le définit et qui était sous la dépendance totale d'un maître. Voilà ce qu'on appelle esclave. Izay tiany tompony hampanaovana azy dia tsy maintsy ataony na tiany na tsy tiany. Ary ny zanak'Israely eo amin'ny dikatenitsika dia hoe nobaboina tany Ejipta diso andevo tany Egipta ny zanak'Israely nefa taranaka Abrahama lasa andevo izy zany hoe le andevo zany tsisy olona tonga dia hoe comme ça dia lasa izy dia eo izy sy ny taranany mandrakizay tahaka ny rafim-piarahamonina tadidio tsara fa ny Josefa izay lasa prime ministre tany Ejipta no nanafaka ny Ejipta manoloana ny famine inona le teny ray amin'ny teny malagasy mosary tandindininy mosary nanofy ny mpanjaka farao hoe misy tantara vache maigre sy vache grasse
dia natahotra natsona dolidolo ny mpahalala rehetrarehetra tsisy nalala fa Josefa nalala azy nampahalalàn'Andriamanitra azy dia nahita ny valiny dia nanomboka izay dia niakatra ny arikarenan'io firenena izay malaza hatramin'izao io nohony ny fisiany Jakoba Josefa zanak' Jakoba natsona isan'ny taranany mipetraka tany fa rehefa nandeha ny tantara le olona mpanafaka anay no lasa andeva tareo zay le tantara-piainana zany tsisy olona tonga dia hoe zay teraka averia ambotsotononona dia tonga dia ambotsotononona dolidolo zay fa ambotsotononona ianao dia mety mivadika le rasa toy izany ny tantara rafi-piarahamonina tany Madagasikara nisy ny mpanjaka nisy ny andevo nisy ny ova dia rehefa tonga indray ny vahiny vazaha anankiroa ny teaka azy dia ny zareo anglisy zareo eto toerana dia zarana ohatrany tamin'ny taona asa raha fantatsika zany tamin'ny taona 520 sy 700 dia nivory tany Berlin ny tandrefana dia hoe iza no atao iza no aniza dia ny nositsika dia ny teto ny mizara azy tahaka ny tareo le mizara tarta gâteau reny na pizza dia tapany ty andranony le tsika lasa ny teto no nanandevo azy tsy nanjanaka raha jerena amin'le izy amin'izay dika teny zay nanandevo satria ireo ray aman-dreny be ny malagasy tamin'izany fotoana izany dia zao niterena anao zavatra tsy tiany no terena tondra anarana zay tsy tiany andevo zany fanandevozana zany nateraka tery ambony tanàna izy nateraka teny ambany tanàna izy teo an'ilay vahiny zay tonga tany nanababo azy dia zao izy nanakavy andevo avokoa satria nobakon'ilay nanababo azy tahaka ny Josefa zay prime ministre fa nitaranany rehefa avy eo rehefa niova farao niova mpitondra dia lasa andeva izy rehetrarehetra nefa olona nanafaka n'le firenena dia ohatran'izay koa ny tantara tany amin'ny tantarantsika dia itsika mietrehitra hoe zanatany le zanatany zany hoe fanamboamboarana taorianany 700 tsika no lasa zanatany satria zao saitsika rehetrarehetra nieritreritra hoe ny an'ny hafa foana ny tsara fa ny an'ny tena ratsy iny efa le fanjanany fa talohany zay tsika zay tsy baiko le izy ary zay hoe teny baiko dia tsy maintsy atao tsy maintsy tanterahana zay zany no ahafahana mijery an'le tantara zay osaka hoe sarotra no miresaka aminy ary lasa miteraka farasisa teo amin'ny fiarahamonina le izy nefa tsy any amin'ny tena dikany no tena tokony hatongavana azy fa zao ary zay no ela ahoana kosa ny fiteniny Jesosy ny fandikany fanazavany comment Jésus voit les choses nisy resaka nataony Jesosy tamin'ny ireo jiosy nino azy betsaka ny jiosy nino azy nisy tsy nino azy dia zao ny teniny azontsika jerena amin'ny Jaona 9:1-7 ka hatramin'ny 4:7 raha maharitra mitenika anareo dia ho mpianatro tokoa koa ho fantatra reo ny marina ary ny marina no hanafaka anareo tsy ho andevo ary ireo dia namaly azy hoe ayayayaya tendeny foana ianao taranaky Abrahama zay ka tsy mba andevon'olona hatr'izay adinonreto fa efa andevo tany Egypte izy tanao le fady sokevitra amin'le fijery hoe zay zao dia iny Jesosy raha maharitra miteniko nareo ka fantatrareo ny marina rehefa mahafantatra ny marina zany olona dia afaka satria ka io fanandevozana io ary amin'ny soratra masina hitantsika eo misy endriny be dehibe misy olona dia zao andevon'ny lolompo izy ao amin'ny fianakaviana misy an'izany ao amin'ny fiarahamonina misy an'izany dia zao miady foana ny taranakianina dia miady amin'ny taranakianina zay nefa mipetraka izay ary zany indraindray nany amin'ny fiangonana ary eto amintsika tsisy 5 taona 30 taona eo ihany fa zao ny omaly tsy miova ihany satria andevozin'ilay fijery hitantsika eo fa na fivavahana koa ara
tantara jereo tsara patsahivany tantarany Cornelius sy Petera zay nanana fijery voarafitra hatrany mitsinainy maintiny mihitsy efa tena hoe zany le izy dia rehefa tatyana ina nisokatra maso hoe akay ve tsy zany ty planin'Andriamanitra ity dia zao ny teniny Jesosy manoloana ny valonyrety jiosy zay nino an Jesosy reto hoe taranak'i Abrahama zay ka tsy mandevon'olona hatray mandaingy reto fa efa andevo tany Egypta ny razany nahoana nataonao hoe ho afaka ianareo dia hoy Jesosy taminy ary ty tadidio tsara mba grave eo any amin'ny disika ty rany lazaiko aminareo marina dia marina tokoa i Jesosy izay rehetra manota dia andevo ny ota. Tous ceux qui commettent des péchés sont esclaves du péché. Et là, alors là, tsy haiko aloha nareo fa za dia zay hoe aika izy za tia andevo ny ota nateraka vari amin'ny ohatran'izao zao ary zay j'ai beau dire hoe zanaky ranona sy ohatran'izao non, je suis esclave du péché. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu pour nous libérer. Ary zay vaovao mafana mety tena hoe tsika zany raha ty Frantsa dia hoe misy deux ny anarana teraka avy any amin'ny vohitra zao teraka avy any ananina zao de Monaco, de Cannes, de Grasse any amintsika indraindray toerana le izy fa na inona na avy aiza dia zao zay rehetra manota dia andevo ny ota tsy volokoditra tsy volo tsy fahaizana tsy firazanana kay le izy fa zay rehetra manota na fotsy volo na fotsy hoditra tahaka nina na mainty hoditra tahaka nina na ahoana ny fiteninao na le manao fiteny avariany dramanala azy ianao dia tsy izay izanao na izanao fa ianao na isika andevoziny ota voilà la révolution, voilà la bonne nouvelle. Jesosy tonga manafaka ny olona zany ao na beau dire hoe zay taranaka an'izao tsara zany za tsy miteny mihitsy hoe diso zany zavatra nisy zany teo amin'ny fiarahamonina fa ny soratra masina mandeha lavitra kokoa hoe ry jiosy zay mino aza diso hevitra nareo hoe taranak'i Abrahama dia vous donne un passe droit hoe vous zao fa rehefa manoty ianao andevo ianao zay dia raha mijany eo tsika dia tena ozytsika hoe loza fa dia zay tiaka zany andevo non zay ny force an'le teny tsy miantso anareo ntsony aho hoe andevo nareo fa ahoana sakaiza dia zay indray graveny zay hoe efa lasa ny zavatra taloha nanafaka antsika teo ambanin'ny vahoan'ny fahotanany Jesosy zay ny nahafatesany zay ny tsanganany ary zay ny antom-pisiny zao fiangonana zao e mba hahatonga ny olona rehetrarehetra tsy handevozin'ny fahotana tsony satria io fahotana eo le izy dia miseho amin'ny zavatra maro dia maro raha mijery ny tantara vaky teny teo tsika nyteneniko teo hoe ampatsahivo anahy fa mety ho adingo satria za tereniny fotoana sy jeren'le vadiko efa tokony bedindray ahatonga ny trano dia misy any Petera zay fantatsika tsara ny toerany Petera eo amin'izany hoe fitondram-piangonana zany fa nanana fijery tahaka an'izay fijery voarafim-piarahamonina zay koa izy ary mahagaga ovakiko aminareo nge le izy nahita fahitany Petera fitiniko moa zany satria ny fotoana lava mandeha dia nahita fahitany izy teo amin'ny jiosy dia nisy fomba zany nisy fady zao azo atao zao tsy azo atao no mifanerasera mijainitsilisa fa maloto reny zany le izy fa nilikilika mifanavakavaka dia i Corneille anefa dia zao mahagaga mihitsy le soratra masina io dia avy amin'ny fanjakana romanina tonga na nandevony jiosy satria sous occupation romaine les juifs à l'époque là zany hoe raha eo amin'ny fiarahamonina zany dia Corneille no ambony
fa raha eo amin'ny rafi-pivavahana indray a dia Piera Jiosy no mieritreritra ny mahambony azy satria izy Jiosy tsy tokony hitanareo le rafi-piarahamonina nefa le planin'Andriamanitra ary ny planin'Andriamanitra tsy manova mihitsy an'le système fa le fony le olona no ny vany dia izao no resahany eto asan'ny apôstôly toko 10 andininy fa 5:20 acte 10:25 raha vao niditra tao amin'ny tranony tokoa nambaravaran'ny Kornelio na Kornay i Pietera dia nitsena azy Kornelio ka nikohoka teo anatrehan'ny tongony sady nitsaoka azy. Le rafi-piarahamonina hoe misy eto zany Petera dia mikohaka samy olombelona dia Petera eo hoe efa nanomboka tonga saina dia hoe mitsangana ianao fa rehefa natsony Jesosy tsika hoe sakaiza quand Jésus nous a appelés amis nous sommes tous égaux quelles que soient les structures sociales établies bien ancrées dans nos gènes rehefa miditra ao amin'izany fiainam-baovao amin'ny Kristy lasa sakaizany zany ianao dia mitotongany zany Kornelio manana an'izay fijery zay izy nandoalika dia niankohaka teo amin'ny tongony sady nitsaoka azy nefa nampitsangana azy Petera ka niteny hoe mitsangana fa izao olona ihany. Mais Pierre le relève en lui disant lève-toi, je ne suis qu'un homme, moi aussi. Dia mandeha ny fotoana ery amin'ny andininy fa 4 Petera nanao teny amin'ny 4:30 dia ny lobava Petera manoloana ny zavatra tonga teo amin'ny fiainany dia lobava Petera ka niteny hoe hitako marina tokoa zao fa tsy mizatavan'olona Andriamanitra. Hitanareo Petera zany nandritra n'izay taona elabe ny ainan'izay dia nanana fijery dans son mindset hoe Andriamanitra zay tompony mizatavan'olona. Misy Jiosy ambony everina ho ambony nofidian'Andriamanitra taharanaki Abrahama zanaky ny teny fikasana dia misy tahaka ny Kornay olona atao tsinitsiny rava zay rindriny fisarahana zay. Pierre prend la parole et dit maintenant je comprends vraiment que Dieu accueille tout le monde sans exception ao amin'ilay rehefa sakaizany Jesosy Kristy le olona zay zany no vaovao mafaly eto Jesosy na Petera dia tsy nikidikidika ny rafitra zay ary ny rafitra teo amin'ny fiarahamonina voenjika mantsy ary maninona ny kristianina na ohatran'izao na ny fiangonana tsy miteny ny fiangonana tahaka ny Jesosy dia izao tsy tonga hanova rafitra fa tonga hanova olona ary tahaka ny Petera zao nisokatra ny masiny dia resy lahatra izy nefa nisy fahamarinana tsy fahamarinana fa nisy hatra noeritreretino marina teo nefa izy apôstôly fa tsy mbola nijery ny tena no sakaiza ary mijery ny hafa ho sakaiza. Fakio any an-trano satria ny fotoana tsy ampy Jaona toko 1:4 teo manamafy an'izany manova ny fon'ny olona le filazantsara. Tsy ataoko intsony ianareo hoe sakaiza tsy ataoko intsony nareo hoe andevo zay zany tokony andikanan'io fa natoizantsika ry izy hoe mpanompo tsy maninona fa efa farafaratsiny efa fantatsika hoe tsy mpanompo tsy diakônosy ny resahany eo fa dolosa le olona zay misy fieverana diso tanteraka ao aminy ao mampirehare azy eritreretinao tena hoe zay mety ho amin'ny fivavahany io mety amin'ny zavatra lafiny zavatra maro io zany fa manandevo azy fa tonga kosa nefa ny filazantsara manafaka azy ary zao hoe raha ny zanaka ny manafaka anareo dia ho afaka tokonareo. Petera voalohany afaka tamin'izay fonjany fanandevozan'izay ary lobava hoe
hitako marimarina tokoa zao fa tsy mizatavan'olon'andriamanitra. Hitako marina tokoa zao fa amin'ny firenena rehetra izay olona matahotra azy ka manao ny marina no akasitrahany. Izay no amaranantsika azy anio anjarantsika zany no mitondra n'izay teny izay dia raisitsika hoe tsy mpanompy intsony aho. Tazomintsika le teny mahazatra ohatran'ny tsy andevy intsony afaka ao fa sakaizan'i Kristy. Ary sakaiza zany dia ampahafantarin'Andriamanitra ny zavatra ataony. Ny olona tsy sakaiza mantsy dia tsy mahalala ny zavatra ataony. Tadidio ny tantaran'i Abrahama, tadidio ny tantaran'i Mosesy. I Abrahama dia nataon'Andriamanitra hoe sakaiza. Raha andravany Sodoma sy Gomora izy dia izao ny teniny: ho afeniko amin'ny Abrahama sakaizako ve no ataoko amin'ny Sodoma sy Gomora. Izany hoe olona mahalala ny sain'Andriamanitra, mahafantatra ny sain'i Kristy, mahafantatra ny fikasan'Andriamanitra, ary izay ny fiangonana dia toerana ahafahatarantsika hoe inona le hevitra ilay sakaizako dia Jesosy Kristy. Jesosy sakaizanay, sakaizanay. Izay mitaky izany fifampisakazaina zany, izany finamanana izany, raha izay ny itenenana azy, dia mitaky fifandraisana mitovy, tsisy tsonitombo sy ala, fa iray eo amin'ny Kristy, mpianatra Kristy dia ho an'Andriamanitra rery ihany ny voninahitra. Amen.
Izay ihany koa no mitondra antsika ho amin'ny fanekemponona ka eo am-pitsanganana no hanambarantsika izany. Mino an'Andriamanitra tsy toa izay mpanao ny lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjaka hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Andriamanitra dia mampiseho fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika i Kristy. Mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika tonga izy hitady sy hamonjy ny very. Izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Izy dia tsy miova ho maty sy anio ary mandrakizay. Mino ny fanahy masina aho, izy no manambara ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Fanahy iray ihany nanaovam-batisantsika rehetra ho tena iray. Ny fandresena izay enti mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Tompo ampitomboy ny fononay. Amen. Izany no mitondra antsika amin'ny fanasan'ny Tompo satria Kristy raha fony mbola andevy ny ota isika dia maty hamonjy antsika izy ary miray latabatra aminy mampiseho fa zanak'Andriamanitra ary fanahy iray ihany no ao anatintsika dia ny olona miray latabatra dia manambara fa ray aina, ray vatsy, ray fanahy. Ny hira voalahatra nataontsika 2:telopolo dia mirosy aty amin'ny laona ireo diakona. Oh
Teratra manambolantsika ny fanasany tompo izay manambara fomba hitamasy fa olon-dafika isika sakaizantsika railatarazany ary maty amonjy antsika izy mitsangana tanymaty ny fanamarinana antsika ary mbola miandry antsika mba hiandra amin'ilay fanasany zanatonga iarahantsika miaraka aminy. Vaoka isika izara fiadanana ho aminareo ane fiadanana izara fiadanana amin'ny akavisiny agavanantsika. Noho izany le avana asandato ny fonareo ao amin'ny tompo. Ao no hoderantsika ny tompo Andriamanitra. Eny tokoa tompo masina, Andriamanitra mandrakizay mahefa ny zavatra rehetra. Fifanianay ny mitsokanao ny amin'ny Jesosy Kristy tomponay, ilay Andriamanitra tonga olombelona, nataony Jaona Batisa, nalainy Satana fanahy, niova endrika tao an-tendrombohitra, fa eloka tsy ara-dala, nombonina tamin'ny afo-fijaliana. Maty ka nalevina ka rehefa nitsangana tamin'ny maty ary mitoetra eo kavanan'Andriamanitra ray amboninahitra. Amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra no hiderana ny lanitra sy ny tany anao ka izay koa manao ny hira hoe
testimonio tamin'ny alina izay nanombolana azy dia nandray ny mofo ary saorana an'Andriamanitra izay dia nitapatapahana ary nizaray tamin'ireo mpianatra ka ho izy ny tenako itsy izay ho anareo izao no ataony ho fahatserevana naovinana mihinana ianareo. Tao amin'ny sakafo dia raisy ny fezanatso ny kaopy sady natao hoe ity kaopy akapoka ity dia fanekeny-piavanana vaovao amorenan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny mafy izao no atao ho fahatserevana isaky ny misotro ianareo ka manatiavana tompo dia manambara ny fahafatesana izany isaky ny mihinana izany mofo sy misotro izany fisotro izany ianareo. Izao no afatra sy vavy ny menatra tratamo
dia mbola faly miarabantsika indray ry havana amin'izao alahady fahadimy ny volana Mai 2024 izao. Miarahaba ihany koa ireo rehetra izay manaraka izao fanompoam-pivavahana izao amin'ny alalan'ny tambazotra. Ho aminareo ny ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo. Misaotra ny pasteur Jean Randrenandrasana isika ny tarika antsika tamin'ny fotoam-pivavahana androany ary ihany koa nitondra ny hafatra Andriamanitra ho antsika. Misaotra ihany koa ireo rehetra nandray anjara tamin'ny fanatotosana izao fotoana izao. Ary raha misy amintsika no samba ny vao tonga miara-mivavaka eto androany dia iangaviana izy mba hitsangana fa ho arabain'ny fiangonana. Manana vahiny maromaro isika tonga miara-mivavaka amintsika eto androany dia amin'ny fofeno fifaliana no iaraban'ny fiangonana anareo tonga miaraka mivavaka eto androany. Ilay Tompo Andriamanitra raintsika izay nitantana ny dianareo anie ho tonga teto dia izy koa mbola hitantana sy ombanareo hatrany ka ahafahanareo ahatotosa ny fikasana tsara rehetra ao anatinareo. Dia aza misalasala ry havana fa efa misy toerana ho anareo eto amin'ity toerana ity. Naroviana ianareo, naroviana ny tonga eto dia efa manana ny toeranareo ianareo eto. Dia ny fiangonana manontolo dia miara-paly mandray anareo amin'izao fotoana izao. Ary raha sitrakareo rehefa mirava ny fiangonana dia izy avy ao amin'ny ekipa accueil anatona anareo andray ny coordonné ahafahantsika mifanerazera. Misaotra tompoko, afaka mahazo toerana isika. Toy izao indray ary ny fandaharam-potoanantsika manaraka. Ny fotoanantsika mandritra ny herinandro dia tsy misy fiovana. Ny fiangonana dia manomboka hatrany amin'ny 10 ora sasany. Misy kosa ny fianaran-kira izay iarahantsika manomboka amin'ny 10 ora. Marihana fa tsy misy ny travaux aloha fa ny ato kely mba miala sasatra ihany koa ny olona izay manatanteraka izany. Ny fanadiovana ny fiangonana kosa amin'ny sabotsy ary ny mandray anjara amin'ny liturjia ny alahady dia ny sampana scout. Ary amin'ny alahady io ihany koa dia ampatsiahivina fa culte francophone. Ny fotoanan'ny fifoazana moa isaky ny asabotsy izay misy asa sy fampahirezana manomboka amin'ny 9 ora sasany ka hatramin'ny 12 ora ary anasana atsika rehetra izany. Ireo diakona tompon'anjara kosa mandritra ny volana Mai dia ny groupe DCE. Ny ankoatran'izay dia efa hitantsika eo amin'ny fafana tsy misy ny fiovana. Ny daty tsara ho tadidy kosa ny 21 volana Mai dia misy ny cœur uni 420 izay au tanterahana ny château de la Garrigue 980 chemin de Pélossie 31 340 Villemur sur Tarn. Manomboka amin'ny 4 ora ny fotoana. Malalaka ny fandraisana anjara, ny toerana kosa dia voafetra ihany. Ny andinitsoatra masina moa izay nanompanana ity cœur uni 420 ity dia nalaina ao amin'ny 1 Chronique verset 16, chapitre 16 verset 9. Chantez, chantez en son honneur, parlez de ses merveilles. Ity kosa ny filazana fanambadiana, filazana farany anio filazana fahatelo. Monsieur et Madame Ralambomanana, Monsieur et Madame Ranarson sont heureux de vous annoncer le mariage de leurs enfants, Maëri et Meva, le 11 mai 2024. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont comme une seule personne. Ne séparez donc pas ce que Dieu a uni. Matthieu chapitre 19, verset 6.
koa satria manatrika antsika eto moa i mahery sy meva ohatrony miaraka amin'ireo ray aman-dreny dia iangaviana izy ireo mba hitsangana mba ho hitantsika fiangonana. Dia araka izany dia amin'ny fifaliana tokoa no ahenony ny fiangonana izany fikasana fanamasinana ny fanambadiana izany fitsofandrano dia mametraka anareo eo am-pelatanan'ny tompo mba ho totosa soamantsara izany fotoana izany ho araka ny sitrapony arovonahitry ny anarany ihany dia efa miarahaba sahady anareo ray aman-dreny izay nikolokolona be ireo zanaka ka ho tonga amin'izany sehatra ny fanambadiana izany anorona tokantrano dia ny tompo no ombanareo mandrakariva. Misaotra tompoko. Avy amin'ny sekoly alahady. Aux parents et enfants, les répétitions pour le culte de fin d'année scolaire du Sekouli Alahad débuteront le dimanche 12 mai après le culte, puis les dimanches 2 juin après culte, samedi 8 juin de 14h à 16h, le dimanche 9 juin après culte. Pour les répétitions du dimanche, prévoyez un petit encas pour les enfants au nom du bureau. Avy amin'ny sampana valo kosa, izay sampana valo eto amin'ny fiangonana. Chers frères et sœurs, c'est avec une immense joie que nous vous invitons au prochain Etzkia en commun des 8 sections de notre Église. Retrouvons-nous le samedi 15 juin 2024 pour une garden party. Au programme, exposition, vente de repas, activités sportives et des animations pour les grands et les petits. Il y en aura pour tous les goûts. Alors, réservez cette date pour qu'ensemble, nous passions un bon moment dans la fraternité en Christ. À très vite. Pour plus d'infos, soyez bénis. Les 8 sections de la paroisse FPMA. Avy amin'ny Amafi, ilazana ny mpikambana rehetra ao amin'ny Amafi mba hijanona vetivety aorian'izao fanompom-pivavahana izao fa zava-dehibe no hodiniana. Ity kosa dia efa nolazaina ihany koa fa fanetanana hatrany ny amin'ny hetsika faharoan'ny fiangonana ny 17 volana Oktobra izay hetsika lehibe anankiray izay tanteran'ny fiangonana marihana fa anankiroa ihany ny hetsika ny fiangonana amin'ny resaka fanangonam-bola ho amin'ny fampandehanan-drarahan'ny fiangonana. Ka ny voalohany dia efa vita, ny faharoa zany no tanterantsika amin'ny 17 volana Oktobra dia manentana atsika tsirairay avy mba hiditra ao amin'ny komity mpanomana izany hetsika izany ary azontsika atao ny manatona ny ekipa finansierie aoriana manontany ny mahakasika izany dia aza misalasala ry havana fa atsika fiangonana izany hetsika izany. Manaraka kosa dia filazana manjo. Amin'ny finoana sy fanantenana ny fitsanganan'ny tena maty no ampandrenesana ianareo Fany Malalanay, Rambony Manana Lucien Claude Faralaitiny izay fantatsika amin'ny anarana hoe Tina Gasy dia nantsono iray ody any aminy ny faharoan'ny volana Mai 2024 tany Guebwiller any Alsace. Hoy ny vadiny Rambony Manana Antranja Nathalie Teraka Johnson, ny zanany Fabien, Noémie, Néhémia, Timothée, Tite, Cynthia et Thibaut, ary ny zafiny Nino, ny iray tampo aminy dia Johnson Philippe sy Lova sy ny zanany mianadahavy. Izy ireo moa dia mpiangona eto amintsika.
tompoko latina mivady dia mpiangona teto amintsika fa nifindra-toerana izy ireo ary zay na tsy eto azy intsony dia mitondra-mbavaka ny fianakaviana isika ary ny fampiarezana ny fianakaviana dia olazaina amintsika ihany amin'ny fotoana manaraka fa matoky aho fa na fahafatesana na fiainana na inona amin'izao zavatra rehetra izao dia tsy asaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay eo amin'ny Kristy Jesosy. Romanina 5:7 sy 7:7 filazana manjo manaraka amin'ny finoana sy fanantenana ny fitsanganan'ny tena maty no ampandrenesanay anareo fa ny malalanay Andriamampandry Rabe Raymond dia natsony ray ody any aminy tany an-tanindrazana hoy ny vadiny Andriamampandry Anitry ny aina ny zanany Andriamampandry Rabe ny aina izay fantatsika amin'ny anarana hoe Nini Andriamampandry sy Ranovinanitry ny ala vadiny ny Ninimo dia efa nitarika ny amafy teto amintsika. Ny fandevenana moa dia ho tanterahina any an-tanindrazana raha pitso fa 9 ny volana May amin'ny 2 ora dia mitondra mbavaka izany fianakaviana niara-manjo izany koa isika. Efa niady tsara aho na tanteraka ny fiazakazahako aho nitahiry ny finoana aho. Timoty 2:4-7. Ny manaraka kosa moa dia vaovaon'ny Thérèse Mada fisaorana misaotra ny tompo isika fa vita soa matsara ny concert niarahana tamin'ny tarika ny ako omaly dia misaotra antsika rehetra tamin'ny fandraisana anjara ary mbola manentana antsika rehetra ihany koa ifanometanana rehefa vita ny fotoam-pivavahana amin'ny fampirimana indrindra isika komity dia mirary soa indrindra ny birao moa no manao sonia. Ny centre médico-social kosa dia misy hatrany ny fizaham-pahasalamana maimaimpoana isaky ny sabotsy voalohany amin'ny volana. Ny fotoanantsika manaraka dia ny sabotsy voalohan'ny volana Jona ary iangaviana isika izay maniry amin'izany fizaham-pahasalamana izany mba hisoratra anarana any amin'ireo tompon'andraikitra amin'izany. Dia misy ihany koa toraka izany ny permanence ho an'ny assistante sociale amin'io asabotsy io amin'ny 10 ora ka hatramin'ny 12 ora dia afaka misoratra anarana ihany koa isika. Ny manaraka ny momba ny défibrillateur dia mbola mitohy hatrany ny fanangonana zany ahafahantsika mividy défibrillateur ka ery aoriana ery ny urne zay boatin-drakitra izany izay ahafahantsika mandrotsaka izay fohitsika ahafahantsika mividy ny défibrillateur ho fampitaovana ny fiangonana amin'izany. Ny fitaizam-batana karaté kosa dia misy ihany isaky ny sabotsy hariva amin'ny 10 ora. Ny vaovao avy amin'ny faritany mbola manentana hatrany ho antsika izay maniry hiofana ho amin'ny formation permanente izay ahafahantsika misafidy any aoriana ny ho mpitory-teny na ho mpiandry na ho katekista. Ny faharetan'ny fotoana fianarana dia 3 taona ary indray mandeha isam-bolana ny fiofanana ka ifandimbiasana isaky ny tafo-fito eto amin'ny faritany ny toerana izay anatanterahana ny fiofanana. Ny saram-piofanana amin'ity taona 2024 ity dia 150 € ialana tsiny fa nisy fahadisoana ny voalaza tamin'ny herin'ny fa 150 € tompoko no izy. Dia azontsika atao tsara ny manatona ny mpitandrina izay maniry anaraka izany formation izany fa misy ny dinika atao ary ny mpitandrina no manolotra antsika any amin'ny tompon'andraikitry ny formation. Efa nisy ny fitsapam-pahaizana ho an'ny izay efa nanaraka ny fiofanana teo aloha nisy 5 izy ireo no nanao izany fitsapam-pahaizana izany. Ny manaraka dia fanentanana ihany koa ny amin'ny 35e convention annuelle ny fifoazana
izay atao ny 15 ka hatramin'ny 1 volana Jolay any amin'ny lycée Don Bosco JL any akaikin'ny Caen misy izany. Ny lohahevitra dia ny fanjakan'i Kristy araka ny filazantsarany Marka. Azontsika atao ny manatona an'Andriamatoa tantely rakotina nahary raha mila fanazavana fanampiny isika. Ny rakitra kosa izay voaraintsika tamin'ny 29 volana avril dia mitotaly 660 € ka hitantsika eo amin'ny fafana ny andinindiny mahakasika izany nisy ihany koa ny voaloham-bokatra 292 €. Dia ampitatsy ahivina hatrany isika riavana fa indrindra ho antsika izay vahiny fa misy anankiroa ny rakitra, ka ny rakitra voalohany natokana ho an'ny fampandehanan-draharahan'ny fiangonana, ny rakitra faharoa kosa dia ho an'ny trano, izany hoe ny rano sy ny jiro, ireo redevance sy ny taxe maro isan-karazany. Ny ahafahantsika manatanteraka izany dia amin'ny alalan'ny espèce na chèque na virement ho an'izay manana ny riban'ny fiangonana. Misy ihany koa ny terminal bancaire izay hitantsika ery aoriana. Ho an'ny fandaminana moa azontsika atao ny raha vao tonga isika dia efa manatanteraka izany, efa von'ny ery aoriana ny ao amin'ny ekipa finance. Mba tsy hisian'ny filaharana elabe mandritra ny rakitra. Ny banque alimentaire kosa dia misokatra hatrany ho antsika izay mila izany. Izany dia hitantsika ao amin'ny salikate, ary azo atao koa ny manatona ny tompon'andraikitra. Raisina tanandroa ireo izay maniry anohana izany banque alimentaire izany. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Misaotra tompoko. Iaraka ivavaka isika. Misaotra anao izahay Jesosy, nomenao ity trano ity, hanomezanay voninahitra ny anaranao. Misaotra anao izahay fa maro ireo asa fanatsarana izay vita, ireo asa fanatsarana izay misy koa nefa ny izay mbola kasaina atao. Misaotra anao ka izay no fahavitan'ny concert omaly izay natao mba hanatevenana ny kitapom-bola hanamboarana ity trano ity. Mametraka tanteraka ny asa maro izay mbola atao izahay eo am-pelatananao. Ianao no hanome olona hanatanterahana izany, ianao no hanome hery sy tanjaka ho an'ny tsirairay, ianao no hiaro eo am-panatanterahana izany. Manantena hatrany ny fanatrehanao Andriamanitra. Misaotra anao ny fitiavanao ny fiangonana Aix Marseille. Amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana izany vavaka izany. Amen.
zao dia tonga amin'ny fanaovana rakim-pisaorantsika araka ny efa nolazaina teo zany dia misy anakoroa ny trano sy ny fampahitonana ny fiangonana mihira voalahatra no ataontsika amin'izany. Zao dia tonga amin'ny fotoana anaovana ny vavaka fisaorana sy fangatahana. Mbola nondrika ny lohatsikisika hivavaka. Eny Andriamanitra ray zanaka ary fanahy maso no mbola miara-miondrika eo anatrehan'ny voninahitra ao sy ny fahamasinanao izahay. Fa na dia eo azy izany mahatsotoanao izany dia nifandray taminay zanak'olombelona ianao amin'ny maha-olombelona anay, ary
mitady sy ahafahana anay anafaka anay amin'ny gadra ny fo na tsirairay avy fa raha misy ady tsara ady marina dia ny ady amin'ny fonay no ady masina sy marina. Raha misaintsaina ny afatra mino androany izahay avo loatra izany fiainana izany fa fitiavana na dia mahasinarinao tsy milalao-ota dia noho ny fitiavanao ny mpanota dia nataonao izay amonjena azy tamin'ny alalan'ny zanakao izay tianao indrindra mba hanomezanao anay fiainana. Faly izahay tompo noho ny afatra izay nampatsiavinao anao indray anio androany an'izany fitiavanao izany, ary mbola mampianatra koa ianao ny fankatiavanay satria ianao no nity anay taloha ary ianao efa nilaza fa didy vaovao no miantona ny didy rehetra dia ny fitiavana anao Andriamanitra amin'ny fo sy ny saina sy ny fanahy ary ny hery rehetra, ary mitovy amin'izany dia ny fitiavana ny namanay tahaka ny tenanay. Eny tompo, mino izahay efa nandray anao zanakao ampianaro anay izany fitiavanao izany fahaiza mity tahaka anao izany, ka hifampitsinjo manjakariva izahay hifampianatra izany natona tarigetra eto amin'ity fiangonanao ity mba ampandroso mandrakariva ny asa rehetra izay isoranay ny anaranao efa na dia ny maro fotsiny ihany azo fantatray fa ny fitiavana sy ny fifankatiavana teo amin'ny mpikarakara rehetra tompon'andraikitra, mifampitsinjo, mifampianatra, mifankaty izany no mampandroso ary enganeo tsarovana isan'andro izany rehefa mifankahita izahay, mifampitsinjo sy mifampianatra. Andriamanitra, fantatrao ny asa izay mbola miandry, ny projet rehetra, hetsika rehetra izay miandry atoato. Eny Andriamanitra, ianao ny tompony fahatanterahana, ka dia tahio ny ezaka sy ny komisiona rehetra izay mikarakara izany, meo ny fahazavan'ny fanahinao masina tokony mba tanteraka izany. Favaka koa izay tompo ho an'ny fikasan'ireo fianakaviana hanoro tokantrano. Raha tonga eto izy tompo dia milaza izany fa tokantrano misy anao, ny tokantrano tiany ahorona, ary ianao nefa nyteny fa raha tsy Jehovah no manao ny trano dia manao foana izay manao izany. Dia tahio tompo mba ho tanteraka soamantsara izay. Mahatsiaro koa izay tompo ireo netonam-pahoriana, izany no fiainanay eto tany tompo. Sarotra no miaina amin'izany sorana n'olon-tiana izany, kanefa ny
ny finoana izay anananay dia finoana tsy voafetran'izany fa finoana mbola feno fanantenana ny fiainana mandraka izay iaona indray koa dia aoka ampiononao ny fonay hatsiaro izany maha-kristianina fitsangana ny tena maty anay izany. Ianao tompony mahalala izay rehetra ilaina eto amin'ity fiangonanao ity, ny lalana izay mbola ho diavina, mampianara anay tompo hivavaka mandrakariva, hifanosona, hitafatafa sy dinidinika aminao isanandro raha takatray izany tombony fa Andriamanitra tsy toa avo indrindra izany no mifanerasera aminay ary efa nanao anay ho sakaiza raha maharitra amin'ny teninao izahay dia ho afaka tokoa ary anafaka anay tsy ho andevo izany andevony zavatra maro izay mety ho hitanay fandrosoana eto amin'izao tontolo izao nefa hitanay koa matetika ireny fandrosoana ireny fa mifanapotika ary indraindray aza dia manimba ny sasany tsy mifampitsinjo, tsy mifampianatra. Dia ny fanahinao masina tompo izay azonay angataha satria efa nomenao tamin'ny fitsanganana tamaty hiasa amin'ny fonay rehetra hanome hery mba hanatanterahanay ny sitraky ny fonao. Mahatsiaro koa izahay nivavaka ny firenena izay niavianay. Ianao no mahalala ny zava-misy tompo, firenenao io na dia firenena mahantra aza, firenena mijaly aza, mivavaka ho an'ny fiangonana rehetra any amin'ny firenenay izay ny tompona andraikitra rehetra mba hanomezanao azy ny hery azahoany mitazona ny fahamarinana dia ny fahamarinana avy aminao fa tsy hisy fandrosoana tompo raha ao anatin'ny lainga ny fiainan'ny firenenay. Matoky izay fa ianao mbola nome olona marina eo amin'ny firenena io. Mahatsiaro koa izay ity firenena izay mandray anay ity, izay nitondra taminay marina ny filazantsara nefa ny matetika dia manadino izany zavatsoa izany. Eny tompo, fiangonanao dia nataonao mba ho fahazavan'izao tontolo izao, ho tonga ny andro fotoany hitondra fahazavana eto amin'ity firenena ity izay. Ianao no hitahan'ny mpitondra rehetra mba hitondra izany hisaintsaina izany fahamarinana sy fahazavana izay ananan'ny firenena izany. Izay rehetra vavaka sy ataka tompo, tsy voatory ny vavanay, dia rahanay angatahana aminao amin'ilay vavaka izay efa nampianarinao manao hoe rainay izay an-danitra, masinona ny anaranao, mba ny fanjakanao, ataony ny sitraponao eto an-tany tahaka ny an-danitra. Eo anay izay hanana sahaza aminay, avelao melokay tahaka namelana izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakam-panahy fa manafahanay amin'ny ratsy satria anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Amarana ny fotoantsika handray ny tsodrano avy hatrany eo am-pitsanganana ary hanao ny hira mantena sy lelefolo ao aorianan'izany. Raiso ny tsodrano tononona amin'ny anaran'ny tompo. Ho aminareo ani ny fiadanana sy ny fitiavana mba amin'ny finoana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo.
ny fahasoavan'andriamanitra ny omba izay rehetra tian'i Jesosy Kristy tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety lefy. Amen. Mandrakizay. Amen. Mandiana amin'ny fiadanana ka matompo. Et bon dimanche à toutes et à tous. Aza dino filazana teo misy fanadiovana kely ao ambany ao indrindra ny Covid.